Salama daholo eo Andoandera ho fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tamin'ny iny andro omaly iny dia fantatra fa nanao veloma farany any PDS n'Antananarivo ny teo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny imponina tao Antananarivo renivohitra tao ka isan'ny nitondra ny teny fankaherezana sy fampinonana tamin'izay mo Andriamatoa Rosy Rasimanana Paulbert izay sombam-bahoaka ny boriboritany faefatra teo aloha. Ka ny mahakasika izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ary manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa any amin'ny sisy tamatao-tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampy-andrela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany dawary. Mialohan'ny idirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika ny fanaovam-beloma any PDS n'Antananarivo teo aloha izay Andriamatoa Ramanambitana Risara izay araky ny voalazany Rosy Rasimanana Paulbert hatrany tao amin'ny pejiny tao dia ndaolo fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Voavonan'ny firaisankina antony ara-politika no hanakanana ny kandida avy amin'ny vonan'ny firaisankina tsy hirotsaka ao Antananarivo renivohitra hoy ny mpitondra tenin'izy ireo tamin'iny andro omaly alatsinainy iny. Tsy anaiky izy ireo fa mailo ihany koa raha ny fanazavana hatrany manoloana ny tetika ny fitondram-panjakana hanemorana ny fifidianana. Ny kandidany ben'ny tanàna any Mahajanga izay namafisy ny birao politika ny firaisankina tamin'iny andro ny alatsinainy iny fa Andriamatoa Rivo Rakotovao. Araka izany dia manahy mafy ny avy eo anivon'ny vovonan'ny firaisankina izay ny mahakasika ny kajikajy ara-politika amin'izao fotoana izao amin'izay fanakatsakanana izay ho kandidany ben'ny tanànan'izy ireo izay ao Antananarivo renivohitra ao. Tsy iza moa izay kandidan'izy ireo izay tian'izy ireo lazaina izay fa Andriamatoa Marc Ravalomanana izay nahitana fanakanana ny firotsahan-kofidiana ho ben'ny tanànan'Antananarivo izay tamin'ity herinandro ity noho izay tsy fahafenonana antota taratasy mahakasika ny hitra izay. Eo amin'ny harena an-dranomasina indray resaka fano no tiana horesahana eto. Tandindondoza ireo fano ho an'i Madagasikara manoloana ny fisian'ireo tsindro maro samihafa ataona zanak'olombelona hoy ny teo anivon'ny WCS izay fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana misehatra amin'ny fiarovana ny harena an-tanety sy an-dranomasina. Ny fano izay harena an-dranomasina mampiavaka any Madagasikara no isika manana 5 amin'ireo karazana fito hita maneran-tany. Araka izany dia nanentana mafy izy ireo ny mba hitandrona mandrakariva an'izay fano izay fa sodia ho lany tamingana ireo fano izay mampiavaka antsika amin'ny firenena maro maneran-tany izay. Harenantsika izy ireo ka tokony ho sarotiny isika malagasy rehetra amin'izay fiarovana an'ireo harenantsika ireo. Haitrano indray trano miisa 10 no ravan'ny afo tao Ambodivoanio Ambanja ary mbola tsy fantatra mazava aloha izay antony nahatonga ny firehitana izany ka mankahery ireo fianakaviana ny hiaramboina izahay avy ety Ambohidahy manoloana an'izao haitrano sy voina nahazo izy ireo izao fa tena manahirana ny tahaka an'izao satria ny zavatra izay nangoninao sy ny foroninao tao anatin'ny fotoana maro dia rava ao anatin'ny indray mpimaso tena mampalahelo ka dia mankahery azy ireo ary miantso ny fitondram-panjakana hatrany mba hijery ankaiky ireo zay trabona amin'izay resaka haitrano izay mba samby tonga ny anjara biriky izay tandrify azy avy ireo ratsamangaika rehetra eo anivony izay fitondram-panjakana izay. Marina etona fa any Ambanja iny dia mbola tsy misy irony karazana mpamonjy voina irony matoa izao afo izao no tsy nisy mpamono afo afa-tsy ireo vahoaka manodidina teo ihany no niezaka samy namono ny afo izay
fa noho ny tsy fananana izay mpamonjy voina izay moa dia tsy voafehy ny afo ka izao ny afara amin'ny fahapotehany fananan'izy ireo izao. Croisement sautema mahajanga indray maty ilay olona iray izay voatsatokantsy teo amin'ny firifany sy teo amin'ny fony. Adiny samy tovolahy noho niseho rehefa hitany anankiray fa lavo nandritra ny ady, ny iray dia nararaotiny notsatohina antsy ka naratra mafy. Noezahana noentina tany amin'ny CSBD avy eo nalefa any amin'ny hôpitaly Jean Paul II saingy namoiniany ihany ity farany. Ilay lehilahy nahavandoza kosa efa voasampy ny mpitandro ny filaminana ary miandry ny fanadihadiana any amin'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Tsara ho marihana hatrany ny ninona ny hatezerana ary ny ninona ny disadisa sy ny ady izay misy eo anivon'ny fiarahamonina dia mahaiza hatrany manatony ny fo, fa ny fo mangotraka dia tsy ananana ny rariny ary raha toa ka izay hoentim-po izay no entinao miaina amin'ny fiainana andavanandro dia mety hanahirana anao izay na ianao matin'olona na ianao hahafaty olona ka aleo ihany mitandrina amin'izay hatezerana izay fa rarany lalàna ny fikasihan-tanana sy ny fandratrana olona indrindra fa ny vono ka nahafaty olona izay dia tena mampigadra tanteraka izany ary tsy misy fitsarana afaka hamelanao tsotra izao amin'izay resaka famonoan'olona izay fa rehefa nahafaty olona ianao na ninina io na tsy ninina dia tsy maintsy migadra foana. Ka izay avy ety Ambohidahy dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izay vono izay nahazo azy any Mahajanga izay. Azo misotsoka lailin-tsony ary ainganeka ho tsara levenina ny maty. Mbola ao anatiny izay vaovao mampalahelo izay hatrany moa dia niarahantsika nahalala fa nodimandry i PDS Ramanambinta Richard Barjona izay PDS n'Antananarivo teo aloha tamin'iny herinandro lasa iny. Ka maro moa ireo izay manamboninahitra sivily sy miaramila tonga nanotrona ny fanaovam-beloma azy farany teny amin'ny lapan'ny tanàna tao Antananarivo tao tamin'ny andron'ny alatsinainy lasa teo iny. Ka manoloana an'izay rehetra izay dia nitondra ny teny fankaherezana sy fampiononana ho an'ny fianakaviany manamanjo Andriamatoa Rosy Paul Berarahasomanana izay solombavam-bahoaka ny boribory tany faefatra teo aloha. Nilaza moa izy tao amin'ny pejiny tao ny hoe mandriam-piadanana nama. Sénateur PDS Ramanambintana namita adidy farany nanatitra any tompoko lahy taty amin'ny fahasan-drazany niaraka tamin'ireo vahoaka marobe izay tsy omby toerana na ny avy ao an-tanàna na ny avy any arivo, samy takina tanteraka izay mpinamana ny fanenanteny. Nanome voninahitra azy manokana ny ekipan'ny mairie iray manontolo sy ny ambaratongam-pahefana rehetra sivily sy miaramila ary ny fokon'olona izay niara-nisalahy tonga teny amin'izay fahasan-drazana izay. Izay rehetra izay moa dia mariky ny firaisan-kina amin'ny samy maha malagasy satria araky ny voalazan'ny Ntaolo hatrany firaisan-kina no hery ary izay misaraka dia very. Ka ho fanamafisana an'izay mariky ny firaisan-kina izay dia izay no nahatonga an'ireo vahoaka marobe izay tonga nanotrona sy nanao veloma farany any PDS n'Antananarivo teo aloha Ramanambintana Richard izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ty tomboko lahy sy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Aza dindo ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tomatoata gasy tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.